Eny raha fa dia tonga amin'ny fotoana izay ahafahantsika hifampahery indray zany amin'izao fotoana izao. Ka alohan'ny zavatra rehetra dia hiara hivavaka isika. Akifofitsy amin'ny masonao dia hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay eo, tapakandro hariva indray no ionana aminao. Eny saminy efa niantso ny anaranao tany amin'ny toerana nisy avy izahay, amin'ny fotoana izay tsy hovorianay akory ary, satria izay moa ilay atao hoe hanolotra ny tenanay, ho masina eo an-tsenao, ho fanjakam-pisorona, ary nanefa an'izany alidy izany izay tsirairay avy. Fa ankehitriny kosa dia tonga ny fotoana izay fivorian'ny olonao dia ny olo-masina izay efa nofidianao zany. Aoka ianao Andriamanitra, ny anadio anay amin'izay rehetra tsy natanteraka anay, na inona na teo amin'ny fiteny, na teo amin'ny fijery, eny na tany amin'ny sainay tsy miloaka aza, ka tsy namendrika anay teo anatrihanao dia hifonana aminao zany. Ankehitriny andreny teninao izahay, zava-poana tokoa mantsy raha ainay no miresaka fa tsy ainay no mihaino. Ianao dia Andriamanitra ny velona, ka mila ianao miresaka amin'ny olona velona, ary mila mandray koa ny olona atao hoe velona mba hahafahanao miasa eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Mitenena ianao ray eo amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Tenin'Andriamanitra izay hovakintsika dia ho raisintsika ao amin'ny Ezekela 7:30, Ezekela 37 andininy voalohany ka hatramin'ny 4:40. Ezekela 7:30 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 4:40. Mivaky izao amin'ny anaran'i Jesosy. Tao amiko ny tanan'i Jehova, ary ny fanahy no nitondran'i Jehova any voaka. Dia napetrany teo amin'ny lohasafi feno taolana aho, ary nitondra nandehandeha teny amin'ireo izy, ary indreo betsaka dia betsaka teny amin'ny lohasahy ireo, ary indreo maina dia maina ireo. Ary hoy Jehova tamiko, ry zanak'olona, mety ho velona ihany va ireto taolana ireto? Ary hoy izaho, Jehova Tompo, ianao no malala. Dia indray izy tamiko, maminany amin'ireto taolana ireto, ka ataovy aminy hoe, ry taola maina, mihaino ny tenin'i Jehova. Izao no lazain'i Jehova Tompo amin'ireto taolana ireto, indro asiako fofinaina ianareo ka ho velona, ary asiako ozatra ianareo ka hampaniriky nofo, ary ho saronako hoditra ianareo, ary asiako fofinaina ianareo ka ho velona, ka dia ho fantatrareo fa izao ny Jehova. Dia naminany aho arak'izay efa nandidina ahy, ary noho efa naminany aho dia injany nisy feo, ary indreo nihetsiketsika sady nifanantonantona ny taolana, samy nanantona ny taolana namany avy. Ary hitako fa indro naniry ny ozatra sy ny nofo, ary ny sarona hoditra izy, nefa tsy mbola nisy fofinaina tao aminy. Dia hoy izy tamiko, maminaniny amin'ny fofinaina, eny maminaniry zanak'olona, ka ataovy amin'ny fofinaina hoe, izao no lazain'i Jehova Tompo, manatona avy amin'ny rivotra hevitra ary fofinaina, ka tsotsofo ireo voavono ireo mba ho velona izy. Dia naminany arak'izay efa nandidiny ahy aho, ka dia nidiran'ny fofinaina ireo ka velona, dia nijoro tamin'ny tongony izy, marobe dia marobe tokoa. Dia hoy izy tamiko, ry zanak'olona, ireto taolana ireto dia ny taranak'Israely rehetra. Indreo izy manao hoe, maina ny taolanay, levona ny fanantenanay, fongotra izahay, koa maminany ka ataovy aminy hoe, izao no lazain'i Jehova Tompo, indro ry oloko, izao no anokatra ny fasanareo, ary ampiakariko avy amin'ny fasanareo ianareo, ka hoentiko any amin'ny tanin'ny Israely, ka dia ho fantatrareo fa izao ny Jehova, raha manokatra ny fasanareo aho, ry oloko, ka mpiakatra anareo hiala amin'ny fasanareo, ary ataoko anatinareo ny fanahiko, dia ho velona ianareo, ary amponeniko any amin'ny taninareo ianareo, ka dia ho fantatrareo fa izao Jehova no efa niteny sady natanteraka izany ho Jehova. Amen. Zany tenin'Andriamanitra vakitsika somary lavalava zany dia fanoharana natao tamin'ny zanak'Israely izay efa anisany natao hoe very, ary dia natao ho anjakan'i Davida zany fa no velomina indray. Tenin'Andriamanitra tena mahafinaritra tokoa satria
tenin'Andriamanitra hitarafana ny fiainantsika kristianina. Maninona natao hoe tarafana ny fiainantsika kristianina? Rehefa naminany, dikany hoe maminany dia mitoriny tenena. Rehefa miteny ampitenen'ny Jehova ny mpanompony na ny mpaminaniny dia misy vokan'izay. Misy teny any amin'ny Amosa 7:7 dia milaza hoe Jehova dia tsy manao na inona na inona raha tsy maneho ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony. Dikan'izany dia zao, na alay sary an-tsaina hoe nisy taolamaina marobe zay tsy azo atao ininona satria efa taolamaina, tsisy nofo, tsisy ininona, tsisy aina intsony, fa ngongo marobe teo, fatiny fasana. Ao ny nolazaina an'ilay hoe fahafatesana. Ao anatin'ny fahafatesana, ny olona anankiray mandre feo an'Andriamanitra ampitondrainy amin'ny mpanompony dia mahavelona azy zany, satria maninona? Tenin'Andriamanitra dia aina ary famarinana, tondra aina. Rehefa miteny zany le tenin'Andriamanitra amina toerana anankiray dia mitondra vokany foana io. Jesosy rehefa miteny amin'le mpianina rehefa nandeha Tsororo any amin'ny Matteo dia milaza hoe naiza toerana andehananareo dia tonoiny le tokantrano zay mandray hoe fiadanana ho an'ity tokantrano ity, ka rehefa tsy mandray le izy dia miverina aminareo le fiadanana. Zany hoe teny tsara zay alefan'Andriamanitra amintsika zao mihaino zao dia teny zay mitondra vokany eo amin'ny fiainantsika. Tsy misy mihitsy ao ny misy hoe ozina, fa misy ao ny atao hoe tenin'Andriamanitra zay mitondra fahamelom-belomana, aina ho an'ny mahazo azy. Ozy tsika any amin'ny ohabolana 82 zay haitsika par cœur, aina ho an'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Mitenin'Andriamanitra zay nampiteny an'le mpanompony, ary ny mpanompony nanaraka efa fotsiny hoe mitenena amin'io taolamaina io. Ka androany tsika dia mantatra hoe efa namen'Andriamanitra ny fahefana zany isika zanak'Andriamanitra, raha tsy zay tsy tanteraka ny Salamo 112 verset 2 hoe ahery ambonin'ny tany ny zanany ary hotahina ny zanaky ny mpamono. Zany hoe isika zany atao hoe ahery amin'inona moa? Ahery ambonin'ny tany amin'ny ahoana moa? Fa nga moa zasy ianao manana fahefana, eny tompoko manana fahefana itsika ary afaka mitena, satria tsy afaka ny anohitra ny Satana ianao raha tsy afaka miteny. Zay le hoe manoherana ny devoly, maneken'Andriamanitra dia manoherana ny devoly dia andositra anareo izy, satria le dikan'le manohera misy force avy amin'le teny avoakanao. Rehefa mahita olona mandroaka devoly tsika mivoa teny zany amin'ny anaran'i Jesosy, miteny izy matoa mivoaka le devoly. Zany hoe amen'Andriamanitra fahefana zasy anao, satria rakotry ny maizina ny fiainantsika kristianina, rakotry ny maizina zao tontolo zao, satria Jesosy mihitsy angely no milaza hoe indro aho izy nahita ny Satana latsaka avy any an-danitra toy ny varatra. Any amin'ny Luka 7:7-20 no tenenana an'izay. Indro aho nahita ny Satana latsaka avy any an-danitra toy ny varatra, kanefa ozy izy efa indro omeko anareo fahefana. Dikan'izay dia manana fahefana izasy ianao, raha tsy zay tsy natao hoe mahery ambonin'ny tany. Io fanoharana natao tamin'ny zanak'Israely le taolan'io dia maminany zavatra tsara zay maty eo amin'ny fiainanao. Inona maty eo amin'ny fiainanao androany dia afaka miteny ianao, satria le fahefana dia ianao maneho ny fahefanao dia miteny. Ozy tsika teo toy le olona mandroaka devoly miala amin'ny anaran'i Jesosy, zany hoe miteny le olona fa tsy hoe fampijery fotsiny na manondro tanana fotsiny. Ny sasany moa manondro tanana fotsiny dia hoe mitsoka le devoly, mila miteny ianao, satria le teny ny ahafahan'Andriamanitra miasa amin'ny alalan'ny teninao, nahafahan'Andriamanitra hoe manatanteraka an'le zavatra ataonao arahana amin'ny finoana. Zany hoe nasiany Jehova Andriamanitra mitenena ozy izy amin'ireo taolamain'ireo dia isozatra ivoaka anakambana an'le taolamaina. Mitenena dia nohony tonga tamin'le olona mitenena ihany. Zany hoe raha le olona no mijery dia hoe efa maty io, fa nohony le tenin'Andriamanitra dia atao ihany. Tsaronareo tsara indray andro Jesosy
nandalo teo Kaperniony dia nisy an'le kapiteny nanana zaza le to marary ny tovolahy koa izy marary ny paralysisy any amin'ny Matthieu 5:5 ka hatramin'ny 5 dia nilaza izy hoe marary ny ankizilahy iko vao paralysisy Dios Jesosy hoe andeha hamangy azy ihany dia tsy mendrika aho izy nidiranao ambany tafitrano fa mitenena fotsiny ihany. Zay le hoe mitenena fotsiny satria le teny misy fahefana. Jesosy le hoe rehefa nen'ny olona ny toroteniny dia hoe misy fahefana zany teny zany. Ohatr'izay koa tsika zanak'Andriamanitra afaka maneho fahefana amin'ny zay maty, zay efa lasa taolamaina eo amin'ny fiainantsika. Inona ny maty eo amin'ny fiainantsika? Mety maty ve fidiram-bolanao? Afaka miteny tsara ianao satria fahefana nomenanao zany, ahafahanao mibaiko zay maty teo amin'ny fiainanao, maty ny fahasalamanao. Afaka miteny tsara ianao satria fahefana nomena. Satria maninona no miteny an'izany? Rehefa mamaky tsika any amin'ny Matthieu 2:20 andininy 9 ka hatramin'ny 12 any dia zao ny zavanitranga. Rehefa nanantena hinana aviavy Jesosy tamin'le toerana anankiray, kanjo tsy nisy voniny le izy fa sakirobona be fotsiny, dia sorena izy dia nozoniny avy dia teny eo dia maina le aviavy. Dia gaga le mpianany hoe ary misy fahefana zany teny zany. Dia zao ny zavatra nytenen'i Jesosy, tsy za ihany aneny mahavita an'izany, ianareo koa mahavita an'izany. Raha hiteny amin'ny tendrombohitra mbola meny ohatra ngetra, mahavita lavitra noho izay hitanareo teo izy izy. Raha hiteny amin'ny tendrombohitra ireny mienjerany ny ranomasina dia ho avy zany. Raha manana finoana toy ny voatsinapy ka miteny amin'ny tendrombohitra io, ho avy zany. Satria ny antony nomena ny fahefana zasenao. Zay mahazanak'Andriamanitra antsika hoe manana fahefana. Mety mitentsika hoe ka le zavatra tenen'ny vavako ane kely ny finoana ananako ohatrany tsy tena mino ka izy ary hoe miteny hoe raha manana finoana toy ny voatsinapy, tsy voatery hoe finoana ngeza be no anananao ahafahanao mampienjerany problema aminao, fa tokony zany manomboka amin'izao fiainan'izao zany ianao amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao fantaro hoe za ve zanak'Andriamanitra, za ve le efa tena nohamarin'Andriamanitra. Rehefa nohamarin'Andriamanitra tamin'ny rahan'i Jesosy dia za zany le atao hoe marina. Ary za zany dia marina amiko le Salamy 112 hoe ahery ambonin'ny tany ny marina. Ka za zany le mahery ambonin'ny tany, fa ahoana moa antohatra ny milepaka foana, maninona ny resy foana? Satria le fahefana atahorana tsy hiasa noho ny fisalasalana. Rehefa mitendry amin'ny tendrombohitra ka tsy mihanahana ozy, le fihanahana mantsy manao karazana asa saina hoe tena possible ve zany? Ohatrany tsy possible zany. Zay le fihananana. Ka zay zavatra zay tsy le olona le midanaka saonina le mihanahana eto, fa le mieritreritra manao calcul hoe tonga ve zany. Zay zany le tena dedavina eto hoe tsy tokony ihanana fa tonga dia ferme amin'le zavatra teneninao zany ianao hoe afaka io, miala io, velona io, misy io. Tsika ne arak'le mitenenina ny Petera hoe manao ny fomba an'Andriamanitra, izany hoe Andriamanitra rehefa nanorina zao tontolo zao misy iny mazava izy, tsy ny tena hoe andraso hoe andramaka raha mety possible hoe misy dia mitsikilikely hoe misy iny mazava. Jereny kely manodidina hoe tena misy ve? Tsy nanao an'izay izy fa tonga dia misy iny mazava dia nampiany kadoa ingana nasiany zavatra hafa dikan'izay zay efa nilatsaka dia tsy maintsy tanteraka. Dia tsika koa zany ampianarin'Andriamanitra, ampianarintsika hoe zay ntonontsika zany tokony avy dia inoantsika hoe tanteraka iny. Dia tsy eritreretintsika intsony fa tonga dia avy dia tokony hiasa zany zay hoe ohatra n'io le taolamaina zay rehetrarehetra ny tononiny dia tanteraka avokoa. Zavatra anankiray tena mahafinaritra dia zao hoe fa maninona tsika rehefa miteny zavatra ratsy ohatrany tonga foana. Ianao ve tsy mahatsapa rehefa miteny ohatra ny ahiko zany ohatrany tady ho vaky ty pneu ity maninona izy tena vaky tokoa. Fa maninona ohatrany tsy mahatokololo mihitsy ty ohatra marina ohatrany tady arary rano ny kiboko ohatrany hafahafa tady ararirary. Fa maninona tsy avy dia tenenao sitrana fa le izy tenenao hoe ohatrany tady arary zany kiboko zany potak'izay ianao dia efa mitady WC, satria zay le teneninao dia misy fahefana le teninao.
io foana moa fahefananteneniko amin'ny olona hoe maninona moa isika alika n'olona tsy fantatsika ny ataontsika kose dia maninona lelika tsy mbola nitatsika hatramin'izay nana fa tonga dia mipetsaka satria misy fahefana le vava le feo atsika le tenitsika misy fahefana fa rehefa fahefana ilaitsika le zay tsy ampiasaitsika tsarovy tsara tenin'ny Paoly rehefa mampiaritra izy any amin'ny Kolosiana 4:4 hoe aoka ozy ny fiteninareo ho toy ny mamosira ho amin'ny fahasoavana mandrakariva zany hoe tsy tokony hiteny zavatra ratsy zany ianao zay mahatonga an'le tenin'i Jesosy hoe rehefa miditra amin'ny tranon'olona dia tenen'ny fiadanana fa aza mitantara problema raha any amin'ny tranon'olona ianao zany tsy tokony ianao indray hitondra an'le tantara problema tena mafy ry reto fa zao nge zao tonga dia ketraka le olona satria le olona tokony hitondranao a fahazavana hitondranao zavatra mavesatra avy any ivelany dia lasa manaloka an'le tranon'le olona tokony mba au contraire tonononao an'le fahazavana misy dikany lehibe mihitsy reny hoe fa maninona zay trano idirana ozy Jesosy no hoe tonoany fiadananao ary rehefa tsy mandray le olonao dia miverina aminao le fiadanana zavatra tsara zany zavatra iritsika zany ary zay ny tiavan'Andriamanitra atsika hoe tsy eo amin'ny atao hoe échec ny fiainantsika fa ao amin'le atao hoe mpandresy foana ao amin'le teny hoe fandresena foana zany a zay le mahatonga hoe isaonana ny Andriamanitra zay mitondra antsika mandrakariva mahampandresy atsika ao amin'ny Jesosy Kristy ozy mahampandresy zany hoe fa maninona tsika natao hoe mandresy mandrakariva nefa rehefa dinihako ny mandritry ny androm-piainako ohatry ny resy foana zay atao rehetra ohatry ny mieseka daholy satria miaina manaraka an'le ritme an'le eseka-piainana ny fiainako tononoko mandrakariva le zavatra negatif ao amin'ny fiainana ny olona no miteny hoe fahazarana fotsiny ohatr' zao manahoana fanenany amin'ny lalana ahoana ke ina vaovao ahoana le tsy ina vaovao any zao tena mafy be zao le fiainana tena enjana fa me mafy ty fiainana ty aizany tsy lasa mafy tokoa ny fiainana aminao fa ianao tokony hiteny foana hoe tahian'Andriamanitra ianao tokony hiteny foana hoe zao tahian'Andriamanitra mijoro tsara zao tonga ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra tahian'Andriamanitra zay avy dia exaucen'Andriamanitra eo aminao tokoa le satria zay le zavatra teneninao eo amin'ny fiainanao fa vao miona amin'ny efa elan'ny andrasako anao zay fa gatsy zao indray ny zavatra fa tena mafy ny zavatra nanjoa tena zao tsisy ataovy ny recoupement tsisy zavatra pozitiva mihitsy ny zavatra navoaka amin'ny vavantsika ary zay zavatra zay mahafaly an'ny Satana fa tsy mahafaly an'Andriamanitra satria manao tsinitsinina an'Andriamanitra tsika Andriamanitra no miteny hoe ny ampitsinao dia mpandresy foana ianao izy ny Romanina 5:7 manoatra mpandresy foana ianao amin'ny androm-piainanao mandritry ny androm-piainana satria zay le mahatonga ny zao le izy inona ary ny afahako miteny hoe mandresy nefa le fiainana ary ty tohatra ny endrana be mivalina 1 Jean 5:4 dia miteny hoe tsika dia avy amin'Andriamanitra ary efa naharesy izao tontolo zao averiko indray mandeha tsika dia avy amin'Andriamanitra ary efa naharesy izao tontolo zao inona no fitaovana itsika nandrenesitsika izao tontolo zao ao amin'le verset zany dia ny finotsika zany hoe zay le tenen'i Jesosy teo hoe ahoana ny ahafahanao mandresy raha manam-pinoana toy ny voatsinapy ianao ka ilaza n'le tendrombohitra hoe mivarena any amin'ny ranomasina dia ho avy zany ho tonga zany tsy toy ny hitanareo natao tamin'ny aviavy ihany ozy izy fa raha manam-pinoana tahaka ny voatsinapy ka tsy mihanahana averiko indray mandeha tsy mihanahana le mihanahana ozy manao calcul mental ianao hoe afa-baraka eto miantso olona be deaibe anao dia eo amoron-drano eny aloha tsy manandrana akory mbola tsy sura na zao ary aloako tsy hanandrana satria miantso olona be deaibe andeontsika raha ny mamindra ny tendrombohitra anaty rano eo adiny ray miandro ihany za ihany raha izy afa-baraka eo ianao fa aloha tsy manandrana an'izay fa tiako tenenina dia hoe rehefa tena ferme ianao amin'ny zavatra teneninao dia mahafinaritra mihitsy aloha le iny moa dia efa ohatran'ny karazana sloganko mihitsy ny favoriako mihitsy le verset iny zay rehetrarehetra tonononareo anatrehako ozy Jehova dia ho taterahiko aminareo ninona tonononareo anatrehako dia ho taterahiko
aminareo. Raha manonona zavatra ratsy ianao dia ho tanterahana aminao zany ny ratsy mazao avy satria tianao matonontonononao tsy afaka ny teny aho hoe tsy tiako izy fa nitonontononiko fahatany aza miteny aza ahoana ozy izy ny mpitoro-teny toko fahadimy ka andiny fahadimy sao ozy izy miteny ka iteniteny fahatany iteny tony hoe iteny tsinahy teo anatrihana anjely entin'Andriamanitra ozy anmbana ny asa tananao satria le zavatra nyteneninao aza miteniteny zavatra fahatany zavatra tsy tokony ho tenenina fa misy mienitsika manodidina dia lasa mahatonga an'le tsy manana antoka intsony. Dia ozy aho mandry anareo hoe zavatra anankiray zany dia zao zany manomboka atao fiainantsika hoe aoka Kolosiana 3:6 ny teneniko 4:6 ny tenentsika teo hoe aoka ny fiteninareo ho teny-pahasoavana ho mamy toy ny sira ozy izy mamy zany hoe zavatra tsara foana na inona ny lalovanao na inona zavatra tsara foana satria ianao dia efa nampandresen'Andriamanitra manoloana ny adinao ninina adinao ary zay mahatonga an' Jesosy hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana fa ny fiadanako no apetrako aminareo. Jaona 16:33 aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana fa minoa fazafa na resy izao tontolo izao zany teny zany ozy izy nolazaiko aminareo anananareo fiadanana zany hoe tsika zany a chaque fois misy olana dia atao hoe olana efa nilalovan'i Jesosy io ary nampandresen'Andriamanitra ho ahy zany ny olana manodidina anao dia afaka teneninao amin'izay manomboka androany tsy mitantara an'le olana intsony fa andramana indray hoe ianao indray no mitantara amin'le olanao ianao indray no miteny amin'ny olanao tsy miteny ny olanao amin'ny olona ianao fa ianao indray no miteny ny olana hiala eo amin'ny fiainanao zay le hoe nomena ny fahefana zaso ianao tsarovy tsara fa iny le taolamaina iny tena hoe exemple nalaina mihitsy hoe taolana maninona ny lasa velona ve dia naninona mbola namena ny fanahan'Andriamanitra nanomboka départ zéro hoe tsy nisy nofo izy fa taolana ary rehefa nitenenina misy nofo dia nisy ny ozatra fampiraikina teo dia lasa nisy dia avy indray nitenena indray ozy asivo fofinaina dia lasa nisy fofinaina tamin'ny rivotra zany hoe a partir an'le feo atsika no ampiasan'Andriamanitra anao zavatra fanorenana eo amin'ny fiainanao sy ny fiainako. Androany zany tsika dia mila mahatakatra an'izay hoe Andriamanitra lasa mifampitazana amintsika tsy hoe tsy hanao ininona izy fa tena marina le tenin'ny Amosa 3 Andriamanitra dia tsy hanao na inona na inona raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony zany hoe Andriamanitra mila anao miteny zay nge le mahatonga ny ohabolana toko 7 andininy 1:20 eo amin'ny lakleany eo amin'ny vavantsika ny vava ozy izy mamono sy ny mahavelona dia eo amin'ny vava avokoa ny vava zany hoe rehefa rakirakofanao ny hirahira ny zavatra eseko foana zany ny vavanao dia zay le hoe teraka an'le fahafatesanao le izy fa rehefa vokisanao zavatra tsara foana dia miteraka fahombiazana foana le izy ny vava ozy izy lasaka vakiko mihitsy ohabolana toko 7 ohabolana toko 7 andininy 1:20 ny vokatry ny vavan'ny olona no mahavoky soa azy eny ny vokatry ny molony no mahavoky azy ny mahafaty sy mahavelona samy ny lela koa izay mananara azy dia inana vokany mahazava be mihitsy zany tenin'Andriamanitra zany lela ozy izy ka raha hiteny zavatra ratsy ianao ihany ninana vokany miteny zavatra negatif ianao ihany ninana vokany tahaka ny tenenin'ny Joba reny le hoe Joba 3:25 hoe zay rehetrarehetra nahiko azoko atsaina mihitsy hoe Joba mety nomenimenina ngonongonina amin'ny vadiny tena ho ratsy fa misy an'izao indray ty zay rehetra nahiko izy nitateraka tamin'ny fiainako ary ny eo mbola tsy tonga koa ny sasany fa mpinotipototra be satria nahazo vahana le devoly amin'le zavatra negatifa tenenin'ny vavanao fa manomboka androany zany tsika dia miraisitsika lesona mihitsy io hoe ny vokatry ny vavan'ny olona no mahavoky soa azy ny mahafaty sy mahavelona samy hainy lela avokoa zany hoe tsika zany andramo any hoe andao mba andramantsika manomboka amin'ity andro androany aty hoe hiteny zavatra soa tsy ho atsika ihany fa zay ho an'ny olona miona amintsika satria ny lakile anankiray moa rehefa miteny soa amin'ny olona ianao dia ianao aloha nataon'Andriamanitra azo soa
zay nge le dikan'iny Jesosy le hoe torioso teny tsy mahafaly torio fiadanany ianao mahazo aloha araka le fahafantatsika Joba 42:10 hoe mivavaka ao an-sakaizana izy nefa niazy ny problema be deaibe de niazy no nataon'Andriamanitra mivavo aloha le olana ary nampitomboina ihany koa de zay zavatra zany lakile atsika androany zany de hoe ainy vavatsika ny mamelona atsika satria hoe na izana iza maniry fiainana ozy de aoka hitandrina vavany tsy teny fitaka raha iza na iza zany hoe le vavanao zany aza atao mihitsy hiteraka eseky ho an'ny fiainanao fa ataovy kosa le vavanao tena hoe mampandroso ary hiteraka vokatsoa ho amin'ny fiainanao. Amen. Ivavakytsika ry Jehovah Andriamanitra io re anay indray ny teninao ary mahafaly anay ny mandray izany satria izay tokoa tsy afaka ny mamorona na inona tsy hainay tokoa nefa fantatray an'io fa zay zavatra tonono vavanay de eo ianao no mahatotosa azy rehefa masinao miteny izahay dia renao zany ary ratsy ny teneninay dia ratsy ny vokany, tsara ny teneninay de tsara ny vokany satria teninao zany. Aoka ianao Andriamanitra ny asa fento satria ianao tokoa mantsino ny teny hoe ny fikasanao rehetra dia ampiasanao amin'ny fanahy masina sy namenao anay mba hahatonga anay andeha araka sitraponao indrindrindrindra ary ianao ihany koa no nampiteny an'i Paoly mpanomponao milaza hoe mahatoky indrindra fa zay nanomboka asa tsara ao anatinay no mahatanteraka izany mandra-piavin'i Jesosy Kristy Tompo. Engany Andriamanitra ka re anao zao vavaka zao satria reto zanakao reto dia mbola miana mandeha daholo izahay, mbola zaza ary mila fitantanany fanahy masinao mandrakariva mba hahatonga anay andeha tsy ampiambambana ary tsy amin'ny fisalasalana fa mino kosa fa efa manana fanahinao zay mahatonga anay anana antoka lehibe indrindra voalohany de ny amin'ny fiverenan'i Jesosy ary faharoa de noentinay iaina amin'izao fiainana zao satria anao no teny hoe efa nomenao anay ny zavatra ilainay momba ny fiainana ary ny toe-panaraka an'Andriamanitra fahanay manana fandeferana amin'izao andro fiainana farany zao amin'ny anaranao Jesosy. Amen.